dia faly miarahaba-tsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada ny tenako. Ny resahantsika anio zany dia ny momba ny homamiadan'ny prostate na ny cancer de la prostate izany. Raha eran-tany zany dia faharoa zany io homamiadana io zany raha ohatra ka aoriana ny homamiadan'ny avokafoka na ny cancer du poumon zany dia io no faharoa zany izay mamely ny lehilahy zany eran'izao tontolo izao. Raha atao zany ny tany voan'ny prostate, ny cancer du prostate ohatra any France dia ahitana 71,000 ny isan'ny lehilahy zany ao anatin'ny herintaona voan'ny canceran'ny prostate. Raha aty Amerika avaratra indray zany dia lehilahy anankiray ao anatin'ny 4 zany no voan'ny canceran'ny prostate zany amin'izao fotoana izao. Torotsika zany ny ataontsika hoe ny anatomie momba izany cancer de prostate zany hoe aiza ho aiza no misy an'izany prostate zany ao amin'ny taovan'ny lehilahy. Ity zany ny taova ao amin'ny lehilahy. Ity atoroko eto ity zany ny vessie na ny ataontsika nga hoe tranona many, dia ity ny uretra na ny lalan'ny amany zany izay mivoaka aty amin'ny taova mahalehilahy zany. Ka ny placen'ny prostate zany dia ty eto amin'ny vozon'ny ataontsika hoe vessie ity zany. Ka hitanareo tsara ty eto ty zany ty anankiroa eto ty izay taova anankiray zany afaka manaporitra zany ny uretra na ny lalana many zany rehefa voan'ny cancer du prostate zany ny olona anankiray. Zany hoe rehefa mitompo zany ireto voa anankiroa reto zany dia manetsina ny lalana many ary mijanona zany ao anatin'ny tranona many na ny vessie zany ny pipi, dia tsy afaka mipipi zany ny olona anankiray na misy ataontsika hoe difficulté ny amoahany ny pipi zany ao aminy. Ka ohatry ny ahoana moa zany ny fisehoany zany ataontsika hoe cancer ny prostate zany. Misy zany ny fandehanana matetitetika zany mipipi, indrindrandrindra zany amin'ny alina zany mifo matetitetika zany ny olona anankiray izay voan'ny homamiadan'ny prostate. Misy koa zany ny ataontsika hoe te-pipi mafy de mafy mihitsy zany. Zany hoe raha ohatra mandehandeha any an-dalambe any izy zany dia maika de maika mihitsy zany ny andeha pipi. Misy koa zany ny ataontsika hoe fanaitainana mafy zany. Zany hoe sahirana mihitsy zany ny olona anankiray ny mamoaka ny pipi ary manao karazana ataontsika zany hoe miady mafy mihitsy zany rehefa pipi. Eo koa zany ny rehefa pipi zany izy dia tsy mandeha tsara ara-dalàna ny ataontsika nga hoe ny fizotrin'ny fivoahana fa osa de osa zany ny fivoahana. Misy koa zany ny hoe mandeha tsy tapatapaka zany, tsy tapatapaka ny fivoahan'ny pipi fa tsy tena mivoaka tsara ara-dalàna ary maheno foana zany ny olona voan'ny homamiadan'ny prostate fa ohatra hoe mbola misy pipi mijanona foana zany ao anatin'ny vessie na ny tranona many. Dia matetika zany ireo olona reo ohatra dia manjary lasa mipipi akiloty zany satria tsy voafehy intsony zany ny fivoahana ny fivoahan'ny pipi zany ao aminy.
misy koa zany ataotsika hoe karazana misy tetina rà kely zany ao anatin'ny pipi. Misy koa ny manaitaina rehefa mivoaka zany ny pipi. Rehefa manao firaisana koa zany manao firaisana ranofo koa zany amin'ny fotoana amoahana ny sperme na ny éjaculation zany dia maheno manaitaina koa zany ny olona anankiray zay voan'ny homamiadan'ny prostate. Dia misy fahasahiranana koa zany amin'ny fienjanan'ny filahina zany rehefa amin'ny fotoana anaovana ny firaisana. Misy koa zany ny manaitaina amin'ny ataotsika hoe ny taolana, amin'ny amin'ny tongotra, amin'ny fe, sy ny sisa dia misy zany ny ataotsika manaitaina koa amin'ny tongotra. Zany rehetrarehetra izany zany dia fambara daholo zany amin'ny homamiadan'ny prostate. Rehefa voan'ny homamiadana koa zany ny olona anankiray dia hita fa miamaihy. Inona sinona moa zany ny ataotsika hoe ka mahatonga an'izany homamiadan'ny prostate izany zany eo amin'ny olona iray. Tsara ho marihana fa betsaka zany ny hevitra diso izay tonga de mitsara zany ny olona izay voan'ny homamiadan'ny prostate zany dia tonga de le fitsarana hoe nijangajanga. Tsara ho marihana fa tsy zato isan-jato akory de ho fijangajangana daholo ny nahatonga ny homamiadan'ny prostate. Eo voalohany indrindra ny ataotsika hoe ny héréditaire. Zany hoe raha ohatra ka manaranaka zany raha ohatra ka nisy efa nisy tao aloha zany ny ray be ohatr'izay zany voan'ny cancerny prostate zany dia misy ihany koa zany ny ataotsika hoe possibilité zany ho an'ny taranaka théorina zany voan'izany. Eo ihany koa zany ny taona zay miakatrakatra ambony 5 taona zany de fa misy riska zany ny azahoana an'izany aretina izany. Eo ihany koa zany ny ataotsika nga hoe ny amin'ny firazanana zany izay tao anatin'ny fikarohana zany dia nahitana fa ny lehilahy mainty hoditra afrikana zany dia nahitana ny ataotsika hoe riska ambonimbony kokoa zany ny voan'ny cancerny prostate kanefa ambanibany kokoa zany ny tany io zany raha ohatra ka amin'ny lehilahy aziatika. Eo ihany koa zany ny ataviazana be loatra koa, ny tsy fanaofana fietsehana ara-batana. Eo ihany koa ny fihinanana an'ireny ataotsika hoe viande rouge ireny, ny henan'omby zany. Eo ihany koa ny ataotsika hoe sakafo matavy be loatra, tsy ampy ny voankazo sy ny legioma sy ny fibra zany. Eo ihany koa ny fifohana sigara ary indrindrandrindra zany ny fihinanana be loatra ny lait de vache, zany hoe mampiakatra be ny calcium zany ao amin'ny tenan'ny olombelona anankiray. Ny tsara ho marihana zany de ny hoe raha ny teny teo hoe ny lehilahy mainty hoditra zany no tena misy riska bebe kokoa zany amin'ny cancerny prostate. Kanefa tsara ho marihana fa any Afrika sy na ny any Asie na ny Amerique latine zany dia ambany zany ny tany io cancer de la prostate io. Inona ny antony? Satria ny olona zany mihinana tsara ara-dalàna, ny sakafo ara-pahasalamana ary manetsika vatana kokoa zany raha ohatra ka oharina aty amin'ny olona mipetraka aty amin'ny tany mandroso. Ka eo zany no tsara marihana tsara mihitsy ny antony zany zavatra rehetrarehetra izany. Ka rehefa natao ny fikarohana zany dia ny lehilahy mainty izay mipetraka aty Amerique du Nord zany no tena betsaka
anio satria efa manana ny ataontsika zany izy hoe prédisposition kanefa napiny ny fomba fiainana aty koa zany a dia voamaika zany a mampietsika sy mampirongatra zany a ny canceran'ny prostate. Ny tsara homariana koa zany a dia ilay fitenenana hoe ny lehilahy mpijangajanga na ny lehilahy manao firaisana be loatra no voan'ny cancer de prostate tsy atompoko misy ny fikarohana momba n'izay zavatra zay fa ny fisininy ataontsika hoe ny maladie sexuellement transmissible zany a tao amin'ny lehilahy anankiray no mampisy ny risque zany a avoan'ny cancer de prostate azy fa tsy akory ny hoe ny hamarozany ny ataontsika hoe firaisana ara-nofo samihafa de samihafa zay satria natao ara izy hoe nanao firaisana ara-nofo maro dia maro kanefa tsy voan'ireo aretina ireo ao zany a ny ataontsika hoe ny gonocoque ny syphilis sy ny sisa sy ny sisa raha ohatra izy zany tsy voan'ireo tamin'ny fiainany a na nanao firaisana ara-nofo maro dia maro azy izy a tsy misy zany a ny hoe risque azahoany anio aretina io. Misy koa zany a ny reny ataontsika hoe finanana androny ataontsika hoe testostérone rony zany a ho an'le lehilahy teo bokinosatra be le mandeha any amin'ny salle de musculation de mihinana an'ireny hormone testostérone reny zany a dia nahitana tao anatin'ny fikarohana fa mbola ambany dia ambany zany a ny taonan'ilay olona misy hatrany amin'ny hoe 7 taona zany de fa misy voany cancerny prostate. Misy koa zany a ny olona izay miasa amin'ireny usine mpamboatra pile na ny caoutchouc reny reny koa zany a misy risque ambony dia ambony. Inona sinona daholo moa zany a ny fitiliana zany na ny diagnostika zany azo atao amatarana hoe voan'ny cancerny prostate zany ny olona anankiray. Misy ny ataontsika ny hoe ny fitiliana amin'ny alalan'ny dépistage na ny test sanguin zany atao hoe antigène spécifique prostatique zany hoe raha ohatra zany io ASP io zany miakatra ambony dia ambony zany ny tany io dia midika zay fa voan'ny cancer du prostate de la prostate ny olona anankiray nefa izay tsy midika zato isan-jato satria indraindray koa ataontsika hoe ilay tumeur bénigne zany hoe tsy fivotosana fotsiny fa tsy cancer. Samihafa mantsy ny tumeur bénigne sy ny tumeur maligne. Ny tumeur maligne zany ilay ataontsika hoe cancer fa ny tena manambara azy zany dia ny karazana ataontsika hoe biopsie zany hoe misy angalana zany ny sela ao amin'ny prostate izay ahitana marina fa hoe tena cancer marina io na hoe tumeur bénigne fotsiny. Misy koa zany ny karazana fitiliana koa ny atao hoe toucher rectal zany hoe ampidirina ao anatin'ny lavabodin'ny olona iray zany ny tanan'ny dokotera izay manao gant dia eo zany ny ahenony ny hoe misy fivotosana zany eo amin'ny prostaten'ny olona anankiray. Inona sinona zany ny fitandrovana azo atao zany amin'io cancerny prostate io zany hoe manomboka eo amin'ny 50 taona zany ny lehilahy anankiray dia efa tokony zany manomboka an'io ataontsika hoe fitiliana io zany hoe eo ny toucher rectal zay tokony atao indray isa-taona, eo koa ny fitiliana amin'ny alalan'ny APS izay niteneniko teo dia ny test de l'antigène prostatique spécifique dia eo ihany koa zany ny fandraisana ny ataontsika hoe ny vitamine D
ny fihinanana ny voankazo sy ny legioma zany isan'andro ary ny fandanjalanjana ny fihinanana sakafo matavy be loatra sy ny indrindrandrindra zany ny henan'omby, ny fanaovana exercice physique na ny fanetseam-batana zany dia ny fanajanonana ny fifohana sigara. Inona moa zany ireo sakafo folo izay apresiana dia apresiana indrindra zany ho fitandrofana ny cancer-ny prostate. Eo zany ny legioma toy ny brocoli, ny laisoa, ny chou-fleur, rehetrarehetra reny zany dia misy ilay ataotsika hoe antioxydant izay miaro ny taovantsika olombelona zany. Eo ihany koa zany ny trondro sy ny menaka avy amin'ny zavamaniry zany izay betsaka oméga 3. Eo koa ny vitamine E toy ny margarine, ny huile végétale, ny noix, ny graine ary ny céréales. Ny céréales izay indrindrandrindra misy fibre, misy sélénium, misy vitamine E. Ny lycopène zany dia apresiana betsaka mihitsy satria raha ny fikarohana izay tao anatin'ny lehilahy miisa 48,000 zany dia mampihena ny risque ny prostate zany ny fihinanana ny lycopène. Inona moa zany ny aiza no misy an'io lycopène io zany dia amin'ny voatabia zay asiantsika eto zany ny voatabia zany zay tsara de tsara mihitsy zany ho an'ny fitandrofana ny amin'ny homamiadan'ny prostate ary tsaratsara kokoa zany andrahoana ny voatabia satria rehefa izy masaka zany no tena mamoaka ny lycopène io ary tsaratsara kokoa zany ny hoe manao anazy amin'ny lasopy na ohatr'izany. Dia eo ihany koa zany ny pamplemousse zay tsara de tsara koa zany ho an'ny fitandrofana amin'ny cancer-ny prostate. Eo ihany koa moa zany chou-fleur izay ndresantsika teo zany. Misy koa ny pastèque, reny rehetrarehetra reny zany dia tsara ho an'ny fitandrofana amin'ny cancer-ny prostate. Misy koa zany ny sélénium izay hita ao anatin'ny noix, reny voanjo reny, ny fruits de mer, ny trondro, ny ataotsika hoe ny vary, ny vary ribrin zany apresiana bebe kokoa zany, ny avoine ary ny germe de blé. Misy koa zany ny ataotsika hoe ny produit avy amin'ny soya, apresiana zany ny fihinanana ny soya satria io zany dia mampihena ny risque koa zany amin'ny cancer-ny prostate satria mampidina ny ataotsika hoe DHT, dihydrotestostérone, izay hormone mampirongatra ny sela ao amin'ny prostate zany. Eo ihany koa zany ny fampihenana ny fihinanana ny henan'omby dia fampirisiana ny fisotroana rano be dia be zany. Ao anatin'ny dray andro zany dia tokony misotro rano 2 litatra sasany zany ny lehilahy anankiray mba handiovana ny vessie zany na ny tranona many. Ny anana koa zany ny ataotsika hoe ny épice koa zany dia tsaratsara kokoa zany ny tsy atao ao anatin'ny sakafo satria ny épice, ny alcool, ny kafe, ireo zany dia zavatra mety mandrangidrangitra zany ny lalana many ka izay no mety mahatonga zany ny fanaitainana be zany rehefa mipipi zany ny lehilahy iray.
dia toy izay indray zany no azo natolotra atsika rehetra zany momba ny homamiadan'ny prostate ary tsy dio matetika ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.